miarabanareo any antokatrano any. Niangy anti-antseranana ny fandaran televisionna malagasy. Antseranana zay manana vaovao mahafinaritra amin'ity tontolo andro ity, vaovao ara-panjakana, vaovaon'ny vahoaka ihany koa manerana ny Madagasikara. Ito aloha dia fa ny tena kolanto Malagasata sy ny pologazety eto amin'ny televisionna malagasy aty amin'ny faritra Diana no mampita mivantana anareo any antokatrano any izao fandaran'ny televisionna malagasy izao. Miarabanao. Miarabanao lampalazata ary mbola tsara tsika jiaby era Madagasikara magnaraka ny television miainga ty antsiragnana ty. Ya, iresadresaka isika manodididina n'ity ataontsika hoe lanonana ho an'ny malagasy ity dia maromaro no tanterahana eto antseranana amin'ity tontolon'ny androany satria raha ny marina tokoa dia eto zany no anombohan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ireo olo-manakaja maro ambony ao amin'ny androm-panjakana ny fitokanana ireo zava-bita ao anatin'izany tetikasan'ny fitondram-panjakana malagasy izany. Raha ny izy tompolasy tompovavy dia raha ny vaovao dia efa eto antseranana amin'izao fotoana izao efa arasara ny fiaramanidina mitondra ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy. Fa ny ataontsika angamba dia ny hoe mampafantatra angamba manahoana ho an'ny vahoaka malagasy aloha ny mikasika ity Trano Mora eto amin'ity cité mandroso eto antseranana ity. Raha ny izy zegny eto amin'ny skama amin'ny cité mandroso zegny nagnapitrahana le agnarana izy ty eto zay misy tragno zato no naorigny eto ary agnatin'ny tragno zato ty zegny misy araiky am'izao zegny natao logement ny responsable ny eto na ny directeur aty antoerana mba ahafahana magnaramaso ihany koa ny fapetra am'izay. Eo ihany koa ny ireo izay olo zay mety ho tsara vintana azo ty tragno ty efa voamboniny eto iamby zay tirage zay ary mbola tsy miova ma ny vidiny araka ny fagnarana dia eo amin'ny 26 millions d'ariary eo ny logement araiky zay ahitantsika surface battue 56 mètres carrés ary surface de parcelle 235 mètres carrés ary ifegna zo isambolana eo amin'ny 150 000 ariary isambolana no ifegna amin'izy ty ho an'izay olo mety ho tsara vitana amin'ny Trano Mora zay nataony fitondram-panjakana eto antsiragnana ty. Anisan'ny nahazo tombona ary tsara vita koa lampalarasatsa ny faritra Diana ny province n'Antsiragnana amin'ity trano ty satria mienika amin'ny faritra Diana sava ny olo mety ahazo ity Trano Mora eto antsiragnana ty. Ya, mikasika an'izay indrindra namana dia marina tokoa izany. Tadiditsika tsara teto amin'ny televisionna malagasy ekotona lasa izay no nisariana voalohany ireo malagasy ipetraka amin'ny Trano Mora raha natao tany Anosiala tany Ambolatrimo tany Antananarivo tany amin'ny faritra Analamanga ny fisariana voalohany. Fandroany amin'ny fisariana zany no tanterahana rehefa avy eo ary anomezan'ny fitondram-panjakana amin'ny fomba ofisialy ny ataontsika hoe ny trano izay vita efa eritaona angamba zay no nahavitany reto trano ireto ary dia napetraka satria miandry ny fitokanana ny trano vao fantatra hoe manahoana sy manahoana ny mikasika izany ary dia tonga moa zany zao ny fotoana izay anaovana izany fitokanana izany. Ankoatran'ny Trano Mora tiako ihany koa ny mampafantatra anareo vahoaka malagasy manenana ny faritra 12 fa dia isy ihany koa ny fitokanana voalohany ny hôpitaly manara-penitra izay mbola eto amin'ny faritra Diana no anaovana izany. Hôpitaly manara-penitra izay isambola tetikasa mpanjakana tetikasan'ny fitondrana malagasy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ary volany malagasy manontolo no nanaovana izany. Misy 12 izy ireo manerana ny faritra 12 ary dia mbola manana tombony betsaka izany ny eto amin'ny faritra Diana amin'izay fitokanana voalohany fahazahoana ny hôpitaly manara-penitra izay. Ankoatr'izay moa toy ny tany Mahajanga dia hotokanana androany ihany koa
amin'ny fomba ofisialy ny gare routière izay mahajanga ihany koa no manana izany gare routière izany. Amin'ny ankapobeny efa vory-lanona eto avokoa ireo mpikambana ao amin'ny CST, ireo mpikambana ao amin'ny androm-panjakana maro samihafa ny CT, ireo ministre membre gouvernementa efa misy eto ihany koa fa dia anjarantsika zany no ataontsika hoe makena mivantana misorako betsaka ihany koa ny DIT ny telemandry indrindra izay mampita mivantana izao lanonana maro samihafa fanokanana izao mianga avy eto Antsiranana niazo an'ny faritra Ray Manontolo indrindra ny eo amin'ny fobe télévision malagasy ny RTM ao anosy izany. Arak'izay lampalaratsata amin'ny mahafomba gasy ihany koa dia efa nisy ny joro natao tamin'ny marandraigny fangatahana amin'ny Zanahary sy ny razana amin'ny mba hatsaratsara sy asalama tsara zay olo azo ty trano ty ary zay olo zay itsaboana ao anatin'ny hôpitaly Manarapenitra ho an'izay olo ampiasa ny gare routière eto amintsika. Dia nisy ny joro zay natao tamandraigny isaka ireo sita amin'ireo fodrafitrasa maro atao eto Antsiranana ity mba ahafahana mametraka zay satria fomba ihany koa zay ankoatra ny fivavahana ma-kristiana na ma-musulmane dia io ihany koa ny fomba gasy zay tsy azo aliana ary zay ihany koa ny kolontsainy ny aty avaratra. Efa hitahitantsika eto ihany koa fa efa mamelively koa ireo mpanao ohadra zay agnisany agnafana ihany koa ity fotoana ity na ny fitseragna ny filohan'ny fahavy tetezamita amin'izy ity fitokanana ny Trano Mora eto amintsika ity. Zay ny ya misona betsaka anao amin'izao ora itenenana amin'ny 6 ora eto Madagasikara izao dia efa tonga eto amin'ny Skama ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina izay itokana amin'ny fomba ofisialy ny Trano Mora eto amin'ny toerana izay anatanterahana izany. Ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina zay miaraba moa amin'izao fotoana izao ireo olo manakaja maro ambony mpikambana avy eo amin'ny CT sy ny CST ary dia rahatsika ny mahakasika izay fotokanana izay amin'izao fotoana izao ihany koa dia andrasantsika ny hiram-pirenena malagasy zay horedonina amin'izao 6 minitra sy fotoana izao.
hitantsika teo izay nohontsika tamin'ny fandaharana télévision malagasy. Raha ny fahafantarana azy Jean-Claude dia nitokana ity trano eto amin'ny Skama cité Mandroso ity ny filohan'ny tetezamita izay ahitana Andry Rajoelina moa zany ahitana trano zato eo ary mitovy tsy misy valaka amin'ny Trano Mora izay manerana ny nosy izy ity ary indrindrindrina moa zany ny Trano Mora izay vao avy nitokanana tany Antananarivo. Asa aloha fanontaniana napetrako Jean-Claude aorinan'ny Antananarivo aorinan'ny Diana iza ndray no Trano Mora iza no hôpitaly manara-penitra no tetikasa ny fitondram-panjakana izay hotokanana rehefa avy eo. Fanontaniana apetrakantsika izay fa dia eto an-tsoa zany ho iaho teo ireo androm-panjakana maro samihafa izay misy ny manotrona ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ankoatr'izay dia tsara toy ny manamarika angamba Jean-Claude fa isy ny kabary manezinezina izay ataony filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raha riva ao amin'ny place Ritz izay efa minokomana amin'izany avokoa moa zany ny rehetrarehetra ny ritra fampitana izany mivantana. Angambany isan'ireo fitenenana i Jean-Claude fa natinatona itsika amin'ny rahalahy fa dia alefantsika mivantana izany. Andriamatoa Premier Ministre ny fanajanenany tany sy ny fampandrosoana. Andriamatoa Vice-président ny CST, Andriamatoa Siramatoa Ministre, Andriamatoa Vice-président CT azafady, ianareo mpikambana amin'ny CST sy CT, atsika manamboninahitra BDB tonga eto tompoko lahy sy tompoko vavy. Tratra ny tanjona, vita ny fanamby. Raha taona lasa zay Andriamatoa filoha, niteny ianao tamin'ny kabarinao tao amin'ny gymnase gouvernement Tsiranana nilaza fa hanorina Trano Mora ho an'ny tanora latsaky ny 5 taona dia toy zao profony toko antena tsy minontsony fa zavatra azo tsapain-tanana ka misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy, misaorana BDB ianao Andriamatoa filohan'ny fahefagna avy tetezamita izay mitsimbona ny tanora eto an-tampon-tanàna Diego ka moa zahay amin'ny faritry Diana anoela fanapahana anao mba hanorina trano maro tahaka ity mba hiadanany tanorantsika zay voanorina tokantrano ka misaotra tompoko lahy mankasitrika tompoko vavy. Ny lehiben'ny faritra eto amin'ny faritra Diana Bezara Romialina izay mitondra hoe tompona rikitra voalohany azy aty amin'ity faritra ity. Tsisy trano baka zegny karaha olo tsisy kapitanité mila fotogorozy olo tsisy tompony. Da ny andray fitenenana manaraka tompoa dia vice Premier ministre chargé du développement et de l'aménagement du territoire. Enarava dia Andriamatoa Ajo Andrenana Velo Premier ministre alefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajanenana tany moa zany no andray fitenenana manaraka taorian'ny lehiben'ny faritra Diana. CST sy ny parlementaire rehetrarehetra ministre nanao tompony andraikitra ety amin'ny faritra taken'ny lehiben'ny faritra tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany Andriamatoa filoha dia ny fisaorana an'Andriamanitra lehibe fatafaverina eto Diego isika rehetrarehetra ka navita n'ity fotodrafitrasa ity. Fotodrafitrasa izay natomboka fotoana vitsivitsy lasa zay ary tanteraka soamatsara no niezaky ny tsiraray avy. Somary misy fahatarany kely izy tia no ny antony ara-teknika mbola somary nafara navilavitra ny potoan'ny jirama sy ny tio ka zay no nataraiky azy kanefa
tsy dia tara manahoana fa tonga mila anazy angamba dia matovolo satria ny krismasy efa akaiky ka mino fa zay tanora na fianakaviana azo amin'izy reto dia azo fanomezana tsara indrindra dia ny trano ipetrahany amin'izao andro akaikin'ny krismasy zao. Manaraka izany dia manara ohatra ihany koa misaotra n'ireo olona izay nanaiky ny fandaminana rehetrarehetra satria raha hitantsika ao ambadika eo misy zone de recasement izany hoe mifindra ary napetraka amin'ny faritra misy filaminana misy fanajariana ny olona izay mipetraka teto taloha ary isolana be taben'izy ireo isolana amin'ny ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny faritra nanampy tamin'ny fandaminana sy ny famindrana azy ireo. Izay no matiana ho marina antsika rehetrarehetra ny fananganana fotodrafitrasa toy izao sy ny fananganana an'izao tanàna izao dia araky ny voalaza matetika moa manara-penitra tsy amin'ny resaka trano ihany fa amin'ny resaka fandaminana ara-piarahamonina ihany koa ka rehefa misy ny fandaminana mba apetraka dia tsy sanatria akory fa nilikiliana antsika menakavy fa fampatsahivana antsika menakavy fa tany-tandalàna Madagasikara ary misy lalàna sy misy fepetra-piarahamonina sy mpanajariana ny tany tokony hoajaina sy hoarahana ao anatiny eo ary izay indrindra mitanjona nametrahana ny tony tanàna tony mba asiana fanavoizana voalohany ao fatonana ny tanàna amin'ny ankapobeny fa dia sorana be tabe izy ireo nanaiky an'izay fandaminana izay ka afaka mipetraka mpilaminana amin'izao fotoana izao fa dia nahazo titra amin'ireo tany nipetrahany ihany koa izy amin'izay taoriana an'izay fandaminana izay ka dia amin'ny faritra rehetrarehetra dia mba hiangaviantsika tokony andraiky fahisasokazina mba hifanometanana satria mifamono zavatra tsara an'olona firenena manara-dalàna ary indrindra manara-penitra notitsika ho apetraka fa tsy sanatria koa ho gaboraraka ka zay manaovana antsoava atsika rehetrarehetra ary angatahana ny fanohana ny gouvernemanta sy aminao andriamatoa amin'izay fanovana toe-tsaina amin'ny fitantanana any lafiny tanàna amin'ny ankapobeny izay izany na ny lehiben'ny tanàna na ny lehiben'ny faritra ny tokony andraikitra rehetrarehetra satria sarotra no mandindra an'izany tanàna izany raha ohatra tsisy firasina andraikitra amintsika tsiraray avy raha nisan'ny trano dia zato ny trano vita eto ary ny olona nazo afaka natao hoe sélectionner ny dossieny dia 310 izany hoe raha hariva zany dia eo misy 710 fianakaviana eo no mety voasintona satria ny trano iray izy reto dia nitazomin'ny ministera hipetrahany mpiasa amin'ny ministera anankiray satria tsisy ararahana fanaraha-maso ka dia mirary soa ireo fianakaviana 750 rehefa avy eo tsy tapitota akory ny asa fa rehefa vita ny fizarana androany dia manomboka amin'ny hetoana dia manomboka ny asa zato manaraka indray atao vita ato raha ohatra moa ka misy ny mila azy fa arakaraka ny filana ihany ampiny ananganana azy ka dia nytany mbola malalaka rehefa vonona amin'izany ny semady sy ny ministera anangana ny dingana faharoa ka dia mirary fahombiazana ho an'izay azo ny trano ary mbola manatitra fisaovana antsika rehetrarehetra nanotrina no be tabeany ny trano voatsangana ho an'ny malagasy sora tompokila mangasika tompokivavy zay zany ny kabary ny premier ministre lefitra Andry Rajoelina dia mbola ity zany ity fananganana Trano Mora ity aty amin'ny faritra diana Jean-Claude inona no azonao horesana aloha akoatran'ny izay voalaza teo izay haraka izay dia voromaro ihany koa ny vahoakany digo miatrika eto ary indrindra ireo andriam-pahavilanitra izay anisany sangany amin'ny animation amin'ity fotoana ity eo ihany koa araka ny tenin'ny vice premier ministre teo dia azo trano vaovao koa ny famodiana amin'ny taona avy anomboka ny asa izy fa ho hitantsika eo ny mety totoin'izay dia ny filohan'ny fahefana avy tete zamita no andray kabary magnaraka fa alohan'izay dia aneo ny sehatra ny raheny ireo magnangy eto atapitavanansiragnana ireo ty fotoana izay natao ty dia ireo mpagnano oadra no andray na isoma voalohany amin'ity fotoana ty latorarasata zay moa zany mifangatahany mpanentana dia nitaterana hoe asiana teraka mafy be aloha iresahany filohany tete zamita zany zany aloha ny azo resana aloha zany Jean-Claude dia akoatrany anosiana vokatrino sy kamanseranana
ny tsara kofafa automasina zany dia mbola mahazo zato trano zato ihany koa zany any amin'ny faritra Atsinanana ny any tsy fianarantsio ihany koa amin'ny Andrinjato ary Antoliara moa zany any Andabizy sy any Andranomena ny folo tetezamita Andry Rajoelina. Ravoravo tokoa ny folo atao anaty toerana ity androany satria dia vita somatsara ny asa zay notenenina sy natao ka araka nytenenina teo no hoe ahoana moa no ahafahana mifaly raha tsy misy mozika marina sa tsy marina ka hoe avy no mpanao adralo manao adra avy ty satria makaty aloha tiana tsy atendreka ny président tiana raha anao adra mahafinaritra anazy ohatsy dia io adra io ary ireo mamabe reo tena mahafinaritra mihitsy eny raha fiankaviany ny foloany tetezamita ny anaovana ity dihin-drazana aty amin'ity faritra Diana ity. Marina fa Diana ndresana fa misy oadra koa na any Mahajanga any amin'ny faritra ambony izy. Ya araka zegny lampalarasata recommandation ny président mihitsy no nitondrasana ireto oadra reto nanomboka tamin'ny fanomboan'ny fikarakarana dia araka namatomba io no mamparavoravo izy mandeha aty avaratra iresaka oadra tsara haintsika magnaraka ny télévision malagasy fa io anisan'ny soma magnavia ary magnavana ny aty avaratra ankoatra ny vakodrazana araka fambazana. Mahafinaritra ny ambiance eto amin'ny toerana malalaky ny Skamaty nandy oadrany foloan'ny tetezamita notron'ireo viavy maro be gravinio koa ny ariva lampalarasata ya zany rehetra zany dia mba ampiainana anareo ny tokantrano any fa dia ao anatin'ny vanim-potoana fifaliana tokoa isika malagasy amin'izao fotoana izay. Rahisika miaraka mandilo adra okea ka tena faly tokoa ny fo tonga aty zay zavatra lazako anareo izay tsy mba mahavandy rehefa miteny zay hoe ho atao io dia ho atao rehefa miteny zay hoe vita io dia vita marina sa tsy marina ny fotoana zay no natongavana taty dia hoe amboarina ny Trano Mora atia fiangoana Antatsiranana manaraka ny asa ny vice primature tserevana hoe tsy maintsy ataony avy tanan'izany trano zany napezaka ny fanamby mpiafan'ny tazona androany tompo plasy tompo vavy
Inona tokoa aloha mba nisimisy ny tanora fa mba hoe hanana trano fonenana. Ka dia vita ny trano fonenana ho an'ny tanora latsaky ny 5 taona androany. Ary dia ataona kitsapaka ho an'izy ireo hariva. Mahita an'izao aho dia afaka miteny mihitsy hoe afaka ataontsika tsara ny manangana, ny manorina ary ny mampandroso an'ity Madagasikara ity tompoklasy tompovavy. Misy ny tsinino fa izy fotsiny ny tenanay hoe ninona lazaina, ninona hotenenina vita ny asa tompokolà zao hitamaso zao ny asa tompovavy. Io dia ezaka nataontsika tamin'ny andro ny Repoblika voalohany no misy ny fanamboarana cité toy izao teto a Madagasikara. Aty amin'ny Repoblika fahaefatra indray tsika dia zavatra tsy natsara nataon'ny ray aman-dreny tany ariny io moa madame ministre navita anie ny datanao madame ministre fa TGV koa navita. Navitsika manangana ary indrindra mitsinjo ny avy ny taranaka faramanimo ny malagasy. Nasehontsika ohatra velona fa azo atao tsara zany ary rehefa mifandrodina, mifaminentanana, mifanohana ny rehetra malagasy tsy ankalavaka dia mino aho fa mandroso ty firenena ity. Aloha zay iteny ihany iteny fa tsika miasa foana, tsy maintsy miasa foana ary miasa trany ho an'ny vahoaka tompokolasy tompovavy. Tsy trano fotsiny ho an'ny tanora no nataontsika fa androany tsika araka ny fantatra roa dia mitokana ihany koa ny hôpitaly izay ahafahana mitsabo tena. Ato misy efitra ho an'ny ankizy. Mino ny sasany mbola tsy manambady ka efa vonona koa ny hôpitaly aza atao be loatra fa efa vonona koa ny hôpitaly afaka hiterahana hiterahana fa ahafahana mampitombo ny taranaka ihany koa. Tsy lavaka baga fa dia miteny dia tsotra foy. Tsara mihitsy ty toerana ity satria raha mijery vitsika dia mandranomasina ka tena ity cité mandroso ity dia ataoko fa tena cité de luxe satria vue sur mer ary tena tsara dia tsara zany. Ary ianareo tanora tia Digoa dia tsotra ny teny hoe maleva malasana fa tanteraka ny nofinofy ary ho tanteraka tokoa ny nofinofy amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Misora tompokolà Madagasikara tompovavy. Ny filohan'ny tetezanita Andry Rajoelina izay nikabary fohy tamin'ity androany ity fa amin'izao fotoana izao dia misy ny fitokanana ny stèle izay ahatsiarovana ny fanamboarana izany Trano Mora eto amin'ny cité mandroso eto skama antseranana izany. Ny soratra ao dia efa azoazo an-tsaina angamba Jean-Claude hoe ny filohan'ny tetezanita Andry Rajoelina no mitokana izao trano izao miaraka amin'ny Premier ministre lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajaniana ny tany izay tompony tetikasa nanamboatra izany tetikasa izany. Mahazava-dehibe ny androandroany satria ity cité ity dia minena ny cité hoe cité mandroso. Mampandroso ny fiainana, mampandroso ny firenena, mampandroso ny tokantrano izay anareo rehetra dia mahazo azy. Ka ny soratra ity takelabatra ity dia mitokana hoe cité mandroso ny filoha tetezanita Andry Rajoelina. Ny Premier ministre lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany azo andrianana be. Mitokanana tato antsiranana dia sabotsy 1 décembre 2024. Ny tsara marena angamba Jean-Claude dia hoe efa misy ny kojakoja rehetra ao anatin'izany trano izany. Efa misy ny jiro, efa misy ny rano. Dia madovola 750 000 francs. Ambolana manika fotoana maromaro dia lasa fotsiny ny trano. Rehetra dia lasa marotra ny tananareo matena koa zany dia tanana tompony. Dia ravoravotra vavy dia mahita ny mavalaka vitatsika dia tsara. Hoe tena antena tsara mihitsy mahita an'izy hoe tena mametaka zavatra tsika ary namonana. Ia, tenin'ny filohan'ny tetezanita
Andry Rajoelina izany. Izay moa zany dia hitokana ny trano anankiray izay nosafidiana amin'ity androany ity ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Afaka fotoana fotsy isika dia ahita ny fitokanana izany trano izany. Ny filoha Andry Rajoelina hitokana sy anapaka izany ruban izany arahan'ireo olo manakaja marobe eto amin'ity toerana ity, ny avy ao amin'ny CEMAD, ny avy ao amin'ny gouvernement, ireo mpanolontsaina manokana ny filoha, ny avy ao amin'ny CST, ny avy ao amin'ny CT. Dia horantsika ny kabary. Eny lavidavitra tokoa misy anay aloha, tsy afaka miditra atao amin'ilay trano fa dia efa voatokana izany miditra any anaty trano ao amin'izao fotoana izao ny filohan'ny tetezamita sy ireo olona manakaja maromaro midika zany fa rehefa miala veto izy Jean-Claude dia mandeha any amin'ny gare routière izay anaovana ny fitokanana faharoa indray izay mbola tetikasa nataon'ny fitondram-panjakana malagasy. Avy ao amin'ny gare routière dia somary miatokely aloha ny programme ny filohan'ny tetezamita satria raha riva amin'ny roa iray vao hotokanana ny eny amin'ny hôpitaly Manarapenitra ary raha riva ny ao amin'ny mbola misy koa sida. Eto ankianao zany Andriamatoa mpanolontsaina manokana ny filohan'ny tetezamita sady tale général ny Onasa Omerte mifahaletanao moramora fotsiny manahoana izao événement misy eto Antsiranana izao. Zavatra manetsy-po tokoa satria zao no ahafahantsika zany mahatako hoe mahita fa azo atao tsara tokoa araka ny volaza ny filohan'ny tetezamita teo ny manangana sy manorona no avy na dia betsaka ary mpamendrifendro amin'izao fotoana sarotra aloha fiainana zao dia tsy nanakana ny fitondrana tetezamita, tsy nanakana ny filohan'ny tetezamita izany mba ametraka fotodrafitrasa izay maharitra olovay ny tanàna faramanimby ary ataoko hoe fanombohana ihany moa ny hitatsika eto amin'ny faritra Antsiranana zany sa misy manerana ny nosy ny fotodrafitrasa itoitony midika zany fa mitsinjo no avy ary manangana antsika araka ilay voaza teo hoe napetraka ny fanamby ary tratra ny tanjona ka dia arabaina manokana ny vahoaka malagasy izay isan'ny tompon'antoka voalohany amin'izany fatratrarana ny tanjona lehibe ataontsika izany. Isaona betsaka ianao Andriamatoa Atsaina. Marobe ny olona tonga eto amin'ity toerana ity ny zavatra azo marihana aloha dia mba tsy dia nisy Jean-Claude nivaratra aza tamin'ny maraindray rehetra somary nitsotsoka ny rivotra teto fa amin'izao amin'ny sivura sasany anaovantsika ny direkta zao somary ohatran'ny tonitono kokoa ny rivotra saola Jean-Claude. Ya, efa hidrika amin'ny fotoanany mihitsy izao ty lakopalarasata fa arak'izay haravoana ny tanànany Antsiranana amin'ity fandraisana ty trano ty eto ihany koa ireo avy agnatin'ny mpikambana ny CT avy agnatin'ny commune urbaine de Gosserès ty ny azo ambara amin'ny fitokanana ity Trano Mora ty monsieur Sidi. Mamparavoravo zegny mahita zay trafitrasa trano mba hoe ho an'ny tanora ary aingany tsy homary ravolanko za fa aingany ny mpitondra maromaro taka ity hoe mitsinjo ny vahoaka mitsinjo ny tanora satria fagnanaovana trano zao sarotro tegna sarotro fagnanaovana trano ary nakamorany fanjakana ny fahazahoan'olo trano ary isoragna ny fanjakana zay mahefa amin'ity trano ty. Ya arak'izay lakopalarasata mbala ho isy ihany koa ny fankalazana ny andro irasam-pirenena iadina amin'ny sida zay atao amin'ny lapan'ny tanànan'ny Antsiranana ary ny fanoloran'ny filohan'ny fahefanavo tetezamita ny camion benne ho an'ny commune urbaine de Gosserès aoriana ty fitokanana eto amin'ny Trano Mora ity. Ya, amin'izao fotoana itenenantsika izao raha manaraka sary amin'ny TVM aloha dia somary mamaky ilay plan d'aménagement du site de construction amin'ity cité Mandroso ity ny filohan'ny tetezamita mamaky izany hoe manahona sy manahona moa zany ny fitoeran'ny olona ny fipetrahan'ny olona izay hipetraka ato amin'ity trano misa zato ity manakaiky ny ranomasina tokoa izy ity Jean-Claude ary zay mahatonga mitso rivo-dranomasina somary maherihery kokoa amin'izany faritra izany. Ho manokana Jean-Claude taty tamin'ny herinandro zay sika nitokanana ity tanàna ity fa dia tao anatin'ny herinandro izay betsaka ny zavatra natao tsy tena magia
nataon'ireo mpiasam-panjakana izay nanankinana izany asa izany ao amin'izao fotoana izao Jean Claude tena hitantsika fa vita tanteraka ary mendrika fiderana ny olona izay natanteraka izany asa izany. Raha riva moa mbola misy ihany ny fotoana izay iresahana mivantana amin'ny filohan'ny tetezamita ho antsika mpanao gazety aty amin'ity faritra ity satria maromaro ihany ireo ataontsika hoe gazety mpanao gazety izay tonga eto Antseranana, ny avy amin'ny Antsoratra, ny amin'ny Ainao Manjery, ny amin'ny eo ihany koa ny Ambava sy ndraidrarehetra isorana ny télévision malagasy avy any Antananarivo ihany koa ny télévision eto an-toerana izay manampy betsaka tokoa ny fampitana mivantana izao lanonana hitantsika mivantana amin'ny télévision malagasy izao isorana ireo namana ary dia vita aloha zay ny tapany voalohany Jean Claude, vita ny tapany voalohany fa ny tapany faharoa zany izay tsy hitantsika antsara aloha satria zavatra telo any sita telo any toerana telo any no arahantsika mivantana dia ny androany aloha ny voalohany zany izay teto amin'ny Trano Mora izay ary ny faharoa dia rariva amin'ny roa ny fikanana ny hôpitaly manara-penitra ary ny fahatelo dia ny lanonana ao amin'ny Ritsa izay ivantana eto amin'ny télévision malagasy avokoa zany rehetra zany fa dia tsy hoe la rehefa andeha ny filoha Andry Rajoelina sy ny mpanaradia azy dia anao velo mavetivety zay rehefa avy eo fa mbola tsy tapaka akory ny izahay sy ny namako Jean Claude rehefa lasa ny cortège fa mbola tsy miainga aloha zany dia hiady vetivety satria raha ny fandarana ihany koa Jean Claude eto amin'ny TVM dia tsy maintsy mbola hiditra amin'ny vaovao indray isika avy ety Antseranana. Marobe ny zavatra ina moa dia sy marobe ny zavatra hotanterana zany amin'izao tapaky ny maraina izao fa dia isorako betsaka ianao Jean Claude nanampy ato amin'ity fitantarana ity isorako betsaka ihany koa ireo namana caméraman sy ny technicien rehetra zay tsy natory raha tsy tamin'ny 12 alina tamin'ny ray maraina nanamboatra ny fikarakarana izao mivantana izao so misy aloha misy teny olazany Jean Claude faraparana mpanarasata tsara etsika zay magnaraka télévision malagasy avy aty Antsiranana fa ny tarika Rosy sy Gino no mafana ny fotoana eo amin'ny Ritz iarana amin'ny présidence ireo mpanao ohadra amin'ny folakandra aoriana ny fitokanana ny Trano Mora zay ny azo apiteko na mpanarasata amin'ny ty tapany voalohany zay iarahantsika ety. Inona fa dia mandra-piala ny filohan'ny tetezamita eto an-toerana mbola somary tazomy kely aloha ny antenne ity toerana ity dia natao hiataka kely ny tanàna ao Antseranana ao ak'izay moa zany ilay plan d'urbanisme dia zany ny fanjakana malagasy apetraka amin'ireo tanàn-dehibe eto amintsika ary angamba ho farantsika amin'izay aloha ny fitantarana mivantana ity lanonana voalohany tamin'ity maraina ity fa dia any amin'ny gare routière zany zao misy ny filohan'ny tetezamita rehefa avy eo ary dia hiala sasatra kely izy any amin'ny hôtely farariva indray ny fitokanana manaraka etsy amin'ny hôpitaly manara-penitra. Vita tanteraka zany aloha fitantaranay mivantana ity lanonana eto amin'ny Trano Mora ity fa dia averina any Anosy any amin'ny faritra Nalamanga any Antananarivo ny fitenenana fa dia Anosy anareo mandra-piona vetivety tompoko lasy tompoko vavy.